ahoana marina ndao anangana firenena vanona raha ny filazana sy ny fampanantenana nataony Rajoelina tamin'ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 dia ho paradisa ao anatin'ny 5 taona i Madagasikara ary ananany tanteraka ny traikefa amin'ny fitantanana ny firenena sy ny fiainam-bahoaka nolazainy fa efa vonina ny tetikasa rehetra ampandrosoana any Madagasikara amin'ny alalan'ny emergence de Madagasikara nanitrikitsika mafy fa efa resy lahatra ny mpamatsy vola ary efa vonina ny fomba anatanterahany ny tetikasa ireo tsy fandrosoana tao anatin'ny 80 taona ovitaina ao anatin'ny 5 taona nolazainy ihany koa fa efa niomana nandritra ny 5 taona izao zavatra iainantsika izao izany no fitondrana niomanany tao anatin'ny 5 taona io ny tazana aloha dia olona tsy tompon'andraikitra mihitsy Rajoelina ary tsy miasume ny loza apetrany ho an'ny vahoaka malagasy ny firenena rehetra samy nisedra Covid-19 avokoa ary samy niaina ny adiny Ukraine sy Rosia io fa manina ireo firenena afrikanina hafa miazakazaka amin'ny fandrosoana fa manina kosa i Madagasikara no miadiny rambony amin'ny firenena maneran-tany tsy fahaizana mitondra firenena no misy eto tsy olona tompon'andraikitra ny olona mpanilika andraikitra toy izany tsy mahay miaiky ny fahadisoany fa manilika ny tsy fahombiazany any amin'ny hafa foana hitantsika tsara fa hatramin'izay nandrasan'io fahefana nanomboka ny taona 2024 dia nanilika andraikitra foana no nataony Rajoelina io ny mpanohitra sy ny fitondrana teo aloha no naniliana ny tsy fahombiazana ny taona 2024 iray manontolo nanomboka ny taona 2024 indray dia ny Covid-19 no nahazo tsiny ny taona 2024 iny indray dia ny ady any Ukraine tsy miaiky mihitsy fa izy mihitsy no tsy mahay mitondra firenena na ilay UEM zatra amin'izao tsy nahitana mpamatsy vola satria tsy maharesy lahatra olona ilay tetikasa ity anefa ny fampanantenana nataony Rajoelina io tamin'ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 sa manao velirano ny zavatra rehetrarehetra ny tetikasa rehetrarehetra zay ao apetrako dia azo vo refesina azo sapahitanana ary afaka tanterahana tsara ny zavatra ho atao dia ny anatratra zay fatarana ny fandrosoan'i Madagasikara zay ao anatin'ny 5 taona amin'ny lafiny rehetrarehetra mazava izany ny kapokambary arivo izany no fitsonjovan'ny vahoaka malagasy sy ny fandrosoana eritreretiny natao tao anatin'ny 80 taona tsy hitany vahoaka malagasy io tokoa ny zavatra tsapa aloha dia nataony Rajoelina nahitany tsy fahitany tao anatin'ny 80 taona ny vahoaka malagasy hatramin'izay nandraisany ny fahefana io ny rongatra hatramin'ny alatra voamaso ny kere tonga hatrany kongo izany ve dia mbola antenaitsika fa hitondra fiovana ihany fitsonjovana ny kapokan'izy ireo mpitondra no nisy teto tao anatin'ny 4 taona izay fa tsy fitsonjovana ny fiainam-bahoaka mihitsy vola fanampiana tamin'ny Covid-19 nanjavona volamena ny tehirizina tao amin'ny tranony ministera nanjavona izay azo ampanjavonina rehetra nanjavona avokoa tsy misy zavatra azo antenaina raha mbola fitondrana Rajoelina ary raha mbola io no mitondra 5 taona manaraka tsy aintsony ny hafarany ty firenena ity mandra ny malagasy ankehitriny ary porofo ny tohoka amin'ny tendany ny firoborobon'ny varotra madinika na ireo antsoina hoe secteur informel eto amintsika sahirana hatramin'ireo komina sasany mandamina ny tsena satria mitombo ny mpivarotra hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe dia hitanao moa ny vahoaka somary sahirakirana amin'izao profon'izay mabe lasa mpivarotra daholo ny ankabeazany dia eo somary manahirakirana anay amin'ilay fandaminana ny tsena satria mandeha miazakazaka amin'ny varotra daholo amin'ilay fomba fitadiavam-bola rarotina amin'ny andro fety zany dia eo mba hitana vola dia miazakazaka mivarotra daholo ny olona amin'izao koa mofekarany vokatra raha teo commune hafa mihitsy manenjika amin'ny varotra ty hitanareo angamba tamin'ny fotoana n'le tsito surtout misy camion 10 enina isan'andro miditra eto dia nefa ny lany daholo reo entan'le olona reo le mpivarotra zany ny makazy
ny dikan'izay a misy le mpivarotra efa tena mpivarotra ao fa misy ihany koa ny olona vaovao zany manaraka ohatran'le opportunité zany hoe mba azahoana entana misy manatona ohatran'izay. Tena ataoko anao hoe raha ny tsena ny kapasité any tsena eto a normal ihany raha tena ho an'ny vahoaka eto talata maty fa no am'le olona ao anatin'le fahasahiranana dia miazakazaka mivarotra atao satria tsy hitan'le olona zay fidiram-bola ho atao na dia ataoko hoe marobe ary ny orinasa eto koa ny orinasa voafetra ihany koa ny asany mpiasa azy niraisiny fa any am'le varotra zany tena hiazakazahan'ny olona be da be na varotra ny masaky na friperie na ny légumes sy ny voankazo a dia anotolo so ny azakazahan'ny olona. Mazava izany ia raha mahita izany etsy anosy be fa tsy ahitana fametrahana tongotra intsony ny lalana. Ny sasany aza zara raha misy zavatra ho amidy mba isakafona ho an'ny mpitantanany komina etsy ampitatafika izay ao anatin'ny distrikana Tsimondrano dia nambarany mihitsy fa tsy eny an-dalana fotsiny no miseho ny fangatahana ataon'ny olona fa hatreny amin'ny braony komina mihitsy. Hoy indrindra mantsy izy hoe anisan'ny tena olana goavana tena memantra le vahoaka ny fandraisana anjara fandoavana hetra zany a dia tsapa hoe ny ena ny fangatahana vola dia lasa ataoko hoe nitombo betsaka mihitsiny satria hatramina marary hatramina écolagena kizy dia lasa betsaka le mpangataka ety anivon'ny commune. Ny olona manao taratasy raha vao misimisy le vola aloha dia miemotra ry zareo hoe alao aloha fa mbola tsy takatra ity. Tena hita be hoe tena niasahirana lay vahoaka. Tsy mbola fandre tao anatin'ny 1 taona nazahoana ny faleovantena tokoa ny zavatra tahaka izany. Tsy misy fanavana intsony izany fa izay toerana azahoana irika mba isakafona dia atao avokoa. Miletika tanteraka ny fiainam-bahoaka. Ny zava-dehibe ho an'ny malagasy dia ny mbola fijoroany ny filoha Marc Ravalomanana. Izy no mamelo indray ny fanantenany vahoaka malagasy. Tsy olona vaovao ka vao hianatra hitantana na olona mampanantena pokaty tahaka ny mpitondra ankehitriny io ka paradisony nampanantenana ny vahoaka kanefa afobe no hiainana. Mazava ny afany anangana firenena vano ny isika. Ity ray aman-dreny ity izay nitomany malona ny fahapotehan'ny firenena sy ny fiainam-bahoaka ankehitriny. Ny vehivavy no tena nianjadin'ny fahasairanana ary mahalalany tsy misy ao tokantrano ary mahita ireo zanany pitrapitra tsy mba misy omenana dia tamin'ny krismasy raha hoe ity mbo hividrana kilalao mahita an'ireo zaza tsy mihinan-kanina. Inan'ireo iza matatra fa inan'ireo raha misy olona raha misy zavatra tiako ny ankizy zaza manana ny hoaviny izy ireny ny tanora nefa izy zao manontany ny dada sy neniny izy ahoana ihany no hoavinay ahoana fianaranay dada sy neny tsy mahita valinareo satria tsy mbo misy ankina tsisy nanome toko tsisy nanome frais tsisy nandohan'ilay sara loza tena loza raha ohatra reo tanora zanakitsika ireo tsy voakarakara dia tsy hanana firenena vanina mihitsy tsika ho bady daholo ambakany sasany ataony sasany dia mifaharo ny tontolo iainana an'izy zavaboary reo alany zavaboary reo le ala zay narovantsika hoe ala le andemika filazana azy satria talohan'ny ala teto tamin'ny jona tamin'ny 2009 dia milaza hoe ho triplé atsika nisan'ny aire protégé nareo le zavaboary voafaritra zava-dehibe zany ty teny aminareo tena apotika daholo nataotsika tsy isy azo raisina mihitsy fa dia tena mpotehana na afapotika na tsisy fikarakarana. Ny zavatra anankiray tiako resana aminareo a enohy tsara reny a zavatra material reny moyen reny fa tsy maintsy ahitantsika vahaolana io vitatsika io lalana io fa avy eo vitatsika manamboatra izay tsy vita sy potehana fa tsy vitako
ary tsy vitanareo ny avenirandreo zanakitsika ireo ny hoavinyreo tsy afaka manajanona ny taona zay iainany ah zay ny tena mampahony zay ny tena manontsy amin'ny foko mihitsy hoe ahoana reto zazy reto de tena naninona loatra izy tsy fidino an'izy ireo a no mahazo azy ny tsy ampianarana azy satria tsy voalohany dada sineny tsy nanany hanina satria de mitsintoka iry am'izao ordira iry tena mahontsa fa na itedavako vola irany zao tontolo zao raha mijitsika andreo tsy maintsy ataotsika tsy maintsy vonjena aingana diaingana ty firenena ty satria fa tena tsy zaka ny aina intsony raha mbola mijanjanonao reo vao tsy fantatro potika ninona filazana azy tsy azo ekena intsony zany no zany tsy maintsy vonjena aingana diaingana ny firenena ary efa nambarako ataizatraiza fa hiasa anao zay tratry ny heriko rehetra anampiana voaka malagasy am'izany ataoko andray andraikitra ary tena andraikitra feno tanteraka amerenina ndray ny fiainany voaka malagasy mba ohatra n'ireny fiainana ny andafo reny am'ireny fiainana ny tany mandroso reny misy manana izy azy ka efa fametoky etotsika mametoky anareo ry vehivavy fa ny zavatra rehetra manahirana anareo atokantrano iarahantsika mamady daholo vao fa alohan'ny azahoanan'izany tsy miantsy miara-mijoro isika manana fahasahinitsika manana finoantsika andresy de andresy zay niny tsidona niny kiantra tsy anaikinaikilambenina tsontsika fampanantenana izany ary mazava amitsika rehetra ny nambarany teo kiondalana lehibe ahafahany vahoaka malagasy manangana ho avy vaovao sy mamiratra indray ny fisian'ny fifidianana am'ty taona ity iala amin'izao fahoriana iainan'izao ny vahoaka malagasy raha tena mahay mandray fanapahan-kevitra tsara lesona ho an'ny rehetra ny 4 taona lasa izay lesona ahafahana banjana no avy ka ananganana firenena vanina indray vonina ny filomarika rahavanomanana azy ny traikefa azy ny fahaizana ary azy ny fahavinonana fa raha izao fitondrana rajoela izao ny any aminao indray ary no mbola otrongisiny sy ho alainy fa tsy hitsinjo ny kapoakam-bahoaka izany mihitsy aleo ny manafatra toy izay amboly satria tsy hainy fa ahoana mariny ahoana mariny